Defa miarabana rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaîne androany. Somary vidéo hafa kely ny androany satria iresadresaka aminareo fotsiny efa ela ihany, efa herintaona mahery kely ihany zay nanaovana ny vidéo amin'ny teny malagasy teto amin'ity chaîne ity. De mba te iresadresaka aminareo indray zany androany fa aza manahy fa mbola heverina tutoriel sy ny vidéo rehetra mahazatra amin'ny manaraka. De voalohany indrindra aloha de tiako ny hisaotra nareo rehetra izay andrarosoanay mivady tamin'ny soratray. Efa ela dia ela tokoa satria efa tamin'ny 4 mars tamin'ny anniversaire-ko ilay soratra fa tena tsy mbola nanam-potoana satria mbola betsaka ny zavatra nitranga avy eo dia eny efa vita be dia be ihany vidéo vitako vitan'izay fa loatara tsy misy ve dia izay zany ny antony nandrarotako eto hisarako be dia be anareo izay nanoana sy ndrarosoana mivady tamin'ny soratray dia ihany koa tamin'ny fahaterahan'ny zanakay Rina Bella efa ioaka kely io izy fa mbola te hatory izy fa efa kely sisa dia hatory. Hisarako be dia be nareo izay nirarosoa ny zanakay voalohany niarabanay tamin'ny natongavany sy ny sisa tena mitouché be anay mihitsy izay mikasika ny fonay dia tena hisarako be dia be zany nareo amin'izay. Dia ihany koa mbola hisarako koa nareo izay nanaraka ny chaîne-ko hatramin'ny voalohany mihitsy ka hatramin'izao hisarako be dia be nareo efa intelo izay niaonako tamin'ny olona izay mijery vidéoko amin'ny voalohany tamin'ny fihaonana tany Madagasikara dia faharoa tamin'ny herintaona izay niaonana tamin'ny Zara izy mpijery ny vidéo amin'ny chaîne vlog. Dia tamin'ity taona ity niaonako tamin'ny Toky efa lasa niverina ny Maurice moa zany izy fa tonga taty Hawaii zareo niasa dia nanao vakansa dia tena mahafinaritra be anahako mihitsy ny mihaona amin'ny olona izay mijery vidéoko zany fa manao coucou kely anareo rehetra zany zahako dia hisarako be dia be nareo mbola manaraka ny chaîne hatramin'izao hatramin'ny farany moa zany fa mbola tsy fantatra hoe rovina farany fa hatramin'izao ka hatramin'izay zany dia tena hisarako be dia be nareo rehetra. Dia izay zany no tiako ararotina koa hoe raha ohatra ka misy malagasy faiza mandalo aty dia lazao za fa mahafinaritra anazy zany nihaona aminareo na izy io nganeka olona tsy andratra anahako akory fa mba olona malagasy mahafinaritra toy ny malagasy rehetra izay fa tafahoana taminay hatramin'izay mandalo aty Hawaii. Dia faharoa manarakarak'izay petit point zany indray nefa faharoa manarak'izay miarahaba nareo rehetra izay abonné vaovao misaotra betsaka nareo cliquer s'abonner dia miabonné amin'ny chaîne-ko nareo izao tena zava-dehibe amiko tokoa ny mahita olona miabonné amin'ny chaîne. Ireo zany ny olona izay fantatro hoe tonga dia mahita ny vidéoko avy hatrany rehefa miakatra ny vidéo sy ohatr'izany dia tena hisarako be dia be zany nareo dia raha ohatra ka mbola betsaka ny namanareo izay mbola tsy s'abonné dia mangataka aminareo mba hizarazara ny chaîne aminareo zany dia amin'izay koa mba afaka mijery zareo sy misabonné. Dia ny fahatelo manarak'izay dia ho anareo izay nangataka vidéo izay ho atao aza matahotra fa mbola tsy adiniko ilay vidéo le roa mitoro ohatra mbola ho atao izay fa mbola miandry kely satria vao nifindra trano mihitsy izay io izay mahatonga ny eto-mbadika eto somary tonga dia rindrina satria mbola somary mikorontandrotana kely ny ato mbola vao nifindra trano mihitsy izay dia izay ny antony mbola tsy navitako an'ilay izy sady mbola ataoko tsara mihitsy hoe tena hoe izao no tena tiako ho amin'ny room ao amin'ny efitranonay zany dia izay vao asehoko anao izay nangataka anazy dia mbola ho avy zany izay fa aza matahotra fa efatra sady farany
anao fanontaniana video fanontaniana sy valiny indray tsy voatery hoe sao de sao fa ho anareo rehetra izay manana fanontaniana zany tonga dia afaka mametraka anazy ao amin'ny commentaire ao na any amin'ny Facebook, any amin'ny Instagram, Twitter, afaka mametraka fanontaniana daholo nareo Q&A, question and answer, fanontaniana sy valiny. Nenina fanontaniana tianareo apetraka zany na tsy resaka botery dia afaka apetraka reo satria matetika resaka bote foana nataoko tamin'ny video voalohany teo fa amin'ity zany aloha fangaro amin'izay dia amin'izay samy mahazo fi daholo ny rehetra ve dia zay zany amin'iny izay angamba ry zareo nydresadresaka fa tsy atao lavabe ity fa sao dia makaleo fa dia efa ho avy ny video manaraka fa aza matahotra dia isarako vita benareo zay anjery video dia manaraka indray ary veloma daholo